Araka ny fatanana fataratsika azy moa dia nahemotra amin'ny 15 volana ho avy zao ny farafandraisana ny antota taratasy ho an'ireo manam-pikasana ny candidat amin'ny fifidianana ben'ny tanàna ho tanterahana ny faraiky amin'ny 30 volana jolay ho avy zao eto Madagasikara. Amin'izao fotoana izao anefa azo lazaina mbola vitsy ihany ireo nanatitra izany antota taratasy izany, teny anivon'ny toerana manokana nandraisana zany na ny OVEC. Misy moa ny maka bahana mialohan'ny fampielezan-kevitra ary mampiasa ny fiaram-panjakana ho tombontsoana manokana ho an'ny filohan'ny antoko Ziva manokana raha fanazavana nentin'ny dokotera Rafalahimalala Vonjisoa dia miantso amin'ny tokony ametahana ny takelaka mena na ny plaque mena ho an'ireo fiaram-panjakana ny tenany mba tsy hisian'ny fampiasana fiaram-panjakana mandritra na ao aloha ny fampielezan-kevitra ho tombontsoana olo tokana. Ankoatran'izany ireo zavatra mifamahofao ao anatin'le fanomanana sy le fifidianana, satria raha tsy mitandra antsika dia io fifidianana indray miteraka korotana eto amin'ny firenena, satria misy ireo tetika isan-karazany izay hoentina handresena. Indraindray tsy fantatry ny vahoaka izy ireny, fa izahay Ziva dia nahita ireo fiara izay tsy fantatra ny tena statuany tonga teto amin'ny firenena nentina andreo matoa ka mivitalina tsisy plaque rouge na iray aza. Inona statut andreny? Plaque rouge ve reny sa plaque normale? Tôbily mpanjakana ve reny sa tôbily civile? Voalohany zay. Faharoa, ireo tôbily mpanjakana tokony hazava koa ireo tôbily mpanjakana reo hoe plaque rouge. Tsisy plaque rouge reo fa hoentina mitety mivezivezy any ambanivohitra rehetra any, tsy fantatray inona ny tena asa ataon'izy ireny any ambanivohitra any, fa dia mivezivezy fanaritsaka eran'ny faritra. Koa tokony hazava, atsoina ireo mpanaramaso fifidianana, atsoina ireo mpitaizany vahoaka, atsoina ny fanjakana, jereo tsara raha maso tsara ny fipetraky ny fiara izay tôbily mpanjakana, fa tsy misy plaque rouge reny amin'izao fotoana izao.